Eto ny fokontany Ambanimaso, ato amin'ny komina Ambato, distrika Nambohidratrimo. 2 kilometatra mialana Antananarivo no misy azy. Ratsy dia ratsy ny lalana. Raha ny resaka tsy fandriam-pahalemana no mampitaraina ny mponina saika manerana ny nosy, afakely ny olana ho an'ity komina ity. Ny miaramila indray mantsy no mampiororo eto raha ny fitaraina ny mponina. Tao anatiny 4 taona tokoa izay no nametrahana miaramila avy amin'ny DAS na ny détachement autonome de sécurité tato amin'ity komina ity Ampandritany. Saingy hatramin'izay nisin'ireo miaramila ireo no vao miaina ampiororo anay ho ny mponina eto. Ny talata atoandro teo, maty noho ny tifitra nataon'ny miaramila azy Tania, tovolahy 25 taona. Anisan'ny nanatry maso ny zavan-tranga ny talata teo i Olivier. Gaga zay. De rehefa samy taitra zay avany atsy de samy maromaro zay nisy fitolahy zay tafaraka avany. De rehefa nisy fitolahy zay tafaraka avany de inona le resy inona le resy ty zavatra miseho ty de hoe andao aritsika aloha hitany fotony hitany antony. De lasa zay nroso avany izy avy amry tanandry zany zay mipotra avy amty arabe ty nisy fitolahy teo zay ndray niaraka. De ilisa maromaro reny ozy izy avy ny anarany lisany reny teneny ny anarany lisany. De teo zany zay de ohatra somary nianana moa satria tapoka be aminay le izy ka. De rehefa nianana kely zay tsy tiany lisany sady manambana basy any izy tsy tiany lisany taitra zany de Olivier ozy izy de Philbert ozy izy koa le anankiray teo anila Itania. De rehefa tonga teo amin'ny Tania zany le izy ay ala Itania anarana malaza zany le tia. Rehefa anarana malaza zany de la mihitsy zany le tena dadavy lafy ala Itania fa mikisala ery de lasa zany tany Philbert natokany tery za natokany tery satria tery koa le miaramila anankiray. De rehefa natokany tery koa le miaramila anankiray de za zany natokany tery Olivier Philbert ery amry zorotra andry ilary Tania eto. De natosiny Tania de vao natosiny Tania de ilay natosiny de nisy tasameta de tonga de bo teto zany le balana le fantely le teto mitsofoka teto amin'ny fony teto de rehefa tonga de teo amin'ny fony teo zany le bala de imo zany mety tsy tava voaka le bala. De ty le teto amin'ny maolona anazy teto mivoaka teto amin'ny kibony teto de efa mipotsaka le tsinainy taitra de ahoana zao ry fokon'olona wa aitsika ry fokon'olona. Zay zany ny hevitra tapaka farany. Zay izy voalasa nandeha nitsoka nandositra nakeo an'io zany izy. Talohan'ny tifiran'ny miaramila ny Tania, efa nanapatra herisetra tamin'ny mponina teto amin'ny fokontany ireo miaramila roalahy ireo. Nitaky ny karamany tamin'ny mponina, karama izay tokony amin'ny 15 ny volana Oktobra izao vao ho raisiny. Vola 700 ariary ho an'ny tovolahy 12 taona no miakatra ho an'ny manana omby, ary 500 ariary ho an'ny tovolahy tsy manana omby sy vary raiky apokavy. Mirefitra ny basy teto amin'ity tanàna ity gaga zay inona ary zany. De nandeha an'izay za avany atsahany niakatra nakaty tanàna. De za zany mbo mieritreritra amin'ny hoe fadala iny ty dalandro tandro eto amin'ity tanàna nay Ambanimaso. De nandeha ihany de rehefa nandeha de ireto miaramila roalahy miaraka amin'ny mpitaky ny vola amin'ny miaramila le mpitaky ny vola amin'ny miaramila ao ampovoany izy roalahy ndray eo aloha ndray eo aoriana miaraka amin'ny teny ratsy tsy tena tsy fampisehoan-sandra nataony teto. Fa ny satinany meko de ohatra amin'ny vehivavy Ambanimaso fa misy potaka any amin'ny Tainomby. Anio zay nataony. Za mifanena anazy kosa nefa tsy nataony ininina. Fa nisy ankizy vavy kely be voka teo akaikin'le paiso de nanapaka paiso teo izy ho ankapohana anay. Zay le vehivavy osa sy le lehilahy osa de niankina teo zay. Tsy afaka mitsotra zay mipetraka fa ataony vokona ohatr zao de mipetraka. De ataony mifanetinety. De tam'izay izy mideba. Ndao izy tsisy tsy resaka tsy ataony. Zay vao miteny an'le rafozany tany hoe aizy Tania. De le rafozany tany mamaly hoe any izy lasa netsa alovy zany nataony. De manino Tania ozy izy tsaiko any tena hoe manino Tania ozy izy tsy maka passeport zany nataony. Manino Tania ozy izy mafilo bandina tanety be zany teneniny teo daholo. Bandina tanety be Tania ozy izy mafilo Tania ozy tsy maka passeport. Fa mahita Tania maty Tania anio. Izy nareo ozy izy niavany Tania manangana tanana. Zay moa fa etiny uroro tsisy sana nanangana ny tanana izay. Fa teo tsisy malahelo ny Tania ozy izy. Aiza misy fahatromby. Zany tenena aiza misy fahatromby androa. Misy no daholo mandrapahita ny Tania na amin'ny 12 alina ary Tania ozy izy de tsika zany ozy izy miandry eto ao ampahatromby daholo anio. Andranomaso no niresahany iray aman-dreny Tania taminay. Kakay nandritra ny baolina ny alahady lasa teo no heveriny ho antony naminondro miaramila ireo ny zanany. Manao antsoavo izy ny amin'ny tokony anaovana fanadihadiana. Etako andrako ray aman-dreny anahy de malahelo satria izy zavatra sao zaza tsy nanina zanako no ovonona no nieritreritra na ny feo eniko fotsiny taty
hoe tany amin'ny baolina ny alahady dia manao baolina izy. Zay ny zavatra nisy entiko kanefa n'izao zavatra zao averina zaza manao fivelomana tsisy hoe nankalatra. Miaramila dalo eto aminahy any manodidina anay tsy hita miaramila zay anaovana azy kanefa zaza tsy manino vavy manao fivelomana no atao zao erisetra mahatsirahana. Tsy zakanay izany tompoko fa dia petraka aminareo fanjakana fiaina zao zavatra misy zao fa dia nareo mandinika sy mieritreritra anay aty ambanivohitra aty amin'ireo erisetrandreo miaramila reo. Zay ngamba teny fara ohatra ny foko. Zay ngamba. Agnatin'ny teraka fahamanam-bady izy. Raha ny fitantaran'ireto mpon'ireto hatrany tsy vao izao ny trangana herisetra ataon'ireo miaramila mpampandry-tany ireo tao anatiny 4 taona izay. Izay vao nisy namony ihany kosa fa ny herisetra efa nisy foana. Anisan'ny nanaovana miaramila herisetra ity tovolahy ity vao tsy ela izay. Miaramila avy any amin'ny fokotany hafa no nilaza azy ho nangalatra bisikleta ka nanaparany herisetra. Akoatra ny herisetra, mitaky vola tsy ara-dalàna sy tsy ara-drariny ihany koa ireo miaramila ireo. Ka ity tovolahy ity zao nivarotra ny tanimbariny mihitsy nandovana ny vola no takiany miaramila. Za zany nilemany tamin'ny rano dia rehefa nilemany tamin'ny rano dia nampilanjay bisikleta dia nataony nanodidina ny trano dia avy nanodidina ny trano dia naleviny tany naty fotaka dia avy naleviny tany naty fotaka dia lemany tamin'ny rano dia japiny amin'ny rotsakazo dia avy eo dia ampoamin'ny basiny roa eto amin'ny Sorokweto. Hoe nangalatra bisikleta nefa za zany hatramin'izay nenako aloha mbola tsy nanao an'izany halatra zany dia avy nampoamin'ny basy dia nilemany tamin'ny rano ihany moa dia manao roulade dia avy manao roulade dia nakariny tany an-trano dia tao an-trano amin'izay naparany tena herisetrany dia nidorany amin'ny briquet reto sy reto dia ty sokako ty koa moa nidorany amin'ny briquet dia mivolo ngotana zany ny voloko dia hoaniko dia ny tanako reto zany atao mitrotra amin'ny gorodona dia kosehina amin'ilay kiraro le maintimainty ireny ny tanako dia ireo tanako ireny moa zany tsy maray nininina intsony tsy haiko hoe ray volana angamba mety tsy naray angady dia avy nampiarany an'izay dia asoriny ataony manala akanjo za zany tsy manao akanjo mihitsy fa t-shirt pataloha fotsiny zany nanaovako dia avy eo dia ataony mifindra eto misy akoroa moa izy miaramila akoroa dia avy reradreraka ny ankiray manademerdia anahy dia mifindrany ny ankiray dia misy an'ilay vy kely ireny moa eo amin'ny basy io dia ireny no anterenan'ireto tanako reto dia trondromany ireny reto tapikandroko reto sy ny lohako zany trondroma amin'ilay vy dia avy nataony an'izay dia nakaina moa zany dia ninambary dia avy ninambary dia nentiny niakatra teny an'ilay tanàna hoe Amerina Avaratra dia indray tsika manao ny tantara hozy izy ry zandry dia ny alina moa tsy natao inona fa natory dia maraina tamin'ny 5 maraina indray dia nampandrony tamin'ny popy dia nanao roulade ihany dia avy nanao roulade moa dia mipetraka tao an-trano dia tonga ireo ray aman-dreny sy ireo zoira rehetrarehetra teto an-tanàna moa hanatitra an'ilay vola ray tapitrisa hoe hanavotana anahy zay nonitra nanotakiny dia io ray tapitrisa io tonga ireo ray aman-dreny sy ireo rahalahin'ny ray aman-dreniko sy ireo zoira teto an-tanàna nanatitra an'ilay vola dia lasa nakany amin'ny président sy ireo tomponjavatra hoe nanendrikendrika anahy hoe nangalatra an'ilay bisikleta dia tonga aty moa dia nataony taratasy dia hoe dia tonga lehibe an'ilay zala miaramila ankiray dia hoe mbola hoe andamindamana nefa tsy vita voalamina intsony dia vola fa voaraindry zalahy ka zay mba mila fitarainana kely zay tompoko fa tena mijaly zay eto amin'ity faritra tanàna Toramapikambana ity ka mba miangavy anareo manam-pahefana zay tompoko mba hijery an'izao tanàna misy anay izao. Manamafy ny amin'ny mety ho avy ny mpony eto Ambanimaso amin'izao. Manany mety hanaovan'ny miaramila valifaty. Antsoavy no ataon'izy ireo. Efa tonga teny an-toerana ny talata teo ihany mantsy ny lehiben'ireo miaramila navandozy ka fampiororony indray no nataony. Ny arivan'izay zany rehefa tonga satria zay moa zany nanatina an'ilay kano miaramila ka Zery Maria Ambomarina fokotany Motsinjorano dia tonga tany zany izay fokon'olona reo satria moa raha latsaka zany dia nalahelo zay hoe andao alaina mihitsy zany ireo miaramila reo dia rehefa tonga avany zay tsy natratra azy niaraka ny CP-ny Lalatsinainy Mery Mandroso dia tonga tany moa zay tsy tao tsony izy dia nody teto an-tanàna zay rehefa nody teto an-tanàna dia nandeha
Klasy roa zany zara roa zay fokon'olona, de le voalohany niaraka an'ity zokolako ity, de niaraka ny CFCP anankiroa, de zay indray mbola tao aoriana farany io, de rehefa avy eo zay zao de niara tonga an'izay, de ozy izy zany hoe ity zokolako ity moa nanazava zany amin'le masefo da ny tenina anazy le sefo be, de zao ny zavatra nitranga teto, de ozy izy hoe ialahy zany ozy izy inona koa mbola hitabatabany lahy, fa malany firy an'ity indray lahy matsy an'le basy, ka ny fampiroronanay teto zany hoe raha afaka androany ozy izy zany de tsy maintsy mbola hisy zavatra hitranga eto amin'ilay saneto, zay zany ny teniny. Matahotra zay zany de mbo miangavo mafy zany zay mba hoe ho arovan'ny fanjakana zany ho jerena akaiky mihitsy zany ty faritranay ity hoe sao de mbola hisy amalifaty satria zava-dia tena le fampironana anaovana anay zany tena zava-dehibe tena. Reto faritra Toramapikambana mantsy zay ny eto, de reo zany reo Toramapikambana reo lazay maditsa nefa reo tena olon-keny zay reo. Rehefa na eo ny zava-nisy nisy olom-bavam-bahoaka voafidy tato amin'ity distrika ity Mamy Rabenirina, de tonga tety an-toerana avy hatrany omaly nanadiadiny zava-misy no sady ny tsapalahelo ny fianakaviany tany a. Eny ary tena hoe mitsanga malaina eto an-datrehanareo androany a, hatramin'izay niaonana tao anatin'ny fifaliana sy ny resaka asa foana, fa androany a niaonana de ao anatin'ny fahoriana. Araka ny teneniko tamin'ny fianakaviana tao an-trano teo de hoe na dia hoe fahafatesana aza no andrasantsika, rehefa ny herisetra ny hafa no mahatonga ny fahafatesana de sarotra ho antsika manaiky azy. Tonga ty zahay a nitondra ny teny fampiononana ho an'ny fianakaviana sy ho an'ny tanàna ray manontolo, mila mahery tsika ary mila miambina tsika satria fatatsika arak'izao fa ny nametrahantsika fitokisana no mivadika amintsika. Miaraka ty a, miaraka amin'reto mpanao gazety ny MBS reto, azavaiko ihany fa sao nareo gaga fa rehefa naheno ny vaovao ihany filora valomanana dia nandefany zareo mpanao gazety ny MBS mba ahafahantsika manao ny fanadihadiana mitokana, ahitantsika ny tena marina sy indrindra anarahantsika ny asa-pamitorana rehetra mba tsy ho very anjavona fotsiny. De manomboka eto zany tsika hifampita vaovao, rehefa misy vaovao aty aminareo de ampitao amiko aingana. Za koa rehefa manam-baovao avy any a manaraka ny momba ny famitorana zay zavatra toy ny zavatra nitranga taty iny a de mampita makaty aminareo. Araka ny vavavoaray farany izao, ny kampaniany Zandareo Ambohidratrimo no nandray ny fanadihadiany ary efa nanomboka ny famitorana. Raha ny fantatra ihany koa de lasa mitsaoka ireo miaramila ny tifitra teo ambanimaso ireo. Anaraka ny fanadihadiana hatramin'ny farany nisy olom-bavam-bahoaka avy eto an-toerana. Tsy resaka tsy fandriam-pahalemana ty fa ny mifanohitra amin'izay. Fomba fiteninay moa nanomboka maly taty no hoe reo nantenaina iaro indray no mamono ny vahoaka. Efa mandeha ny fanadihadiana mifandray amin'ireo tompon'andraikitry ny gendarmerie aty anivon'ny commune sy ny distrika. Fantatro fa efa mandeha ny famitorana sy ny fanadihadiana. Ny ataonay aloha dia ny manaraka akaiky ny fizotro zany fanadihadiana zany mba tsy ho very anjavona. Mba tsy ho very anjavona satria fantatra fa anisan'ny sampandraram-panjakana nge ny mpitandro ny filaminana ny tafika izay napetraka taty. Rehefa narahantsika teo fanadihadiana rehetra dia na fomba nametrahana an'izy ireo aza dia tsy manaraka ny fenitra sy ny fepetra tokony arahana eo amin'ny fametrahana an'ireny mpitandro ny filaminana ty ireny. Zay moa rehefa na mandinika ny zava-misy dia miteny hoe mipoitra ilay tsy mahamaty anina hatrany ny raram-panjakana. Ary rehefa nitentsika lasa ilay fanjakana mihitsy, ilay olom-panjakana mihitsy no lasa manao asa fampiororona ety anivon'ny fiarahamonina, lasa endrika fampiororom-panjakana nalay atao hoe terrorisme d'État. Hatrany hatrany no mitranga na any amin'ireny vohitra zany a na aty ambany vohitra lavitra andrina aty indrindra ary zay no olana. Ka ny hoy zahay hoe anaraka akaiky ny fandehan'ny famitorana sy ny fanadihadiana rehetra fa indrindra hijery ny fomba hifampiarovana amin'reto vahoaka reto satria nitonona ho lehibe ny dalo taloha reo miaramila ireo raha ny fanazavan'ireo vahoaka reto eo
ary namoaka fandrahonana ny amin'ny fanoizany ny asa ratsy ny ety an-tanàna ety. Tsy vao izao no nahenona fanararota-pahefana sy herisetra ataona mpitandro ny filaminana teto amintsika. Mbola mitoy ary vao mainka mihamafy ary izany hatramin'izao. Miorooro ny mponina, aiza ho aiza ny tompona andraikitra manoloana izany. Efa nisy niarany sazy ve? Nisy toyiny ve ny fanadihadiana samy onona fotsiny amin'ny hoe efa nisokatra izany?